Fifaliana indray no hiara-bananao sy ny ankonanao izay manaraka izao fandaharana mahafinaritra izao dia nitonom-bavaka izany. Ankehitriny isika dia manana antom-bavaka manokana indray amin'ity androany ity, dia Madamo Nirina izay tsy salama nandritra ny fotoana maro ary ao anatin'izany fangirifiriana ny aretina izany Madamo Nirina. Rehefa mivavaka isika dia miaino Andriamanitra aza-dino izany. Ary rehefa miresaka amin'Andriamanitra izany isika dia fantany hoe mitady azy isika ary mila azy ary mamaly ny vavaka izay asandratra sy ataontsika io Andriamanitra io. Koa inoy ny tenin'Andriamanitra. Andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra anao noho ny hatsaranao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ankehitriny izahay dia mangataka famelan-keloka feno avy aminao. Meteza ianao Jesosy malalo hamindra fo ary hamela ny elokay tsiraray avy. Ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana ho an'ny Madamo Nirina ny tenako. Jesosy malalo, ianao any hamindra fo manokana izany mpanompo vavinao izany ary hamela ny heviny ianao. Tiako ny hitondram-bavaka azy amin'ity anio ity satria miaina ao anatin'ny fangirifiriana tanteraka izy, marary voan'ny homamiada ny nono. Jesosy malalo, ianao any hanasitrana sy hampahery izany mpanompo vavinao izany. Ka ataovy mahita fity aminao izy ary aoka ny manodidina azy mba hampahery azy ihany koa. Misy manantenao Jesosy malalo, fa ny herinao sy ny fahagagana lehibenao ka nasitrana sy amin'ny hery izany Madamo Nirina izany. Raha misy ankony namana izay manaraka izao fandarina izao ka tsy salama, ianao ny hanao azy ireny indray mijery amin'izao fotoana izao ka hanasitrana azy amin'ny fomba mahagaga. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanoina sy angatana ny vavaka. Amen.